misy ny fanjanahana amin'ny endriny vaovao. C'est du mépris vis-à-vis de ceux qui ont donné de leur vie, qui ont versé leur sang. Ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao. Tena fanaovana tsinotsinona ireo izay niady, nitolona, namono ny ainy tamin'ny 1947 iny. Ankehitriny nefa dia misy fanjanahantany amin'ny endriny vaovao. Fanjanahantany amin'ny endriny vaovao izay tena zava-doza satria malagasy ihany no mpanjanaka. Ny malagasy ao anatin'ny firenena Madagasikara ihany no mpanjanaka, manao mpamosavy malemy ny ao an-trano ihany no aripaka. Zavatra mivandravandra ohatra ny vahan-kandrana amin'izao fotoana izao noho izany fanjanahana amin'ny endriny vaovao izany mijaly ny malagasy. Any amin'ny firenena hafa tsy misy olona ao amin'ny firenenany ihany mitsetritra ny firenena. Any amintsika nefa dia misy izany. Ny mpianatra izay mitaky ny zoany dia ny boursa kely mba hananany. Mitaky ny zoany mba hisiany électricité any amin'ny trano honenany. Mitaky ny zoany mba ho amboarina aingana ny toerana ianarana sy ny toerana ipetrahana. Inona ny zava-mitranga? Herim-pamoretana koa no avalin'izany. Tsy vitan'izay herim-pamoretana miaraka amin'ny bombe lacrymogène sy ny kasika sy ny miaramila sy ny polisy marobe fa misy ny gadraina. Io aloha dia tsy hijanona io. Ny fahamafisan'ny fiainana sy ny herim-pamoretana isaky n'izay mbo misy mangataka manao revendication, reo anankiroa ireo no mitambatra dia hipoaka mitovy amin'ny mai 72 io hetsika ataon'ny mpianatra io. Ary marina ny azy, tena marina ny azy satria izany no condition de travail ireo ankizy, ireo hoavintsika ireo, hoe tsy misy jiro, tsy misy rano. Inona moa ny vavany Irina Rakotomanga mandatsa ireo ray aman-dreny tsy manam-bola mitovy aminazy mandefa ny zanany any amin'ny université ampanjakana, hoe aza manantena ny hahazo zavatra farak'izay tsara raha ohatra ka any amin'ny université ohatran'io no andefasana roa zanakaroa. Dia izy dia mitantara hoe ny azy dia université tena farak'izay raitra indrindra, dia par conséquent vao vita eo fianarany zanany lahy dia tonga dia 3000 € ny karamany premier poste. Enao madame Rina Rakotomanga dia fa enao dia tena anisan'ny olona ao amin'ny firenena tena tsy mataho-tody, tena tsy matahotra an'Andriamanitra. Izany vava fandatsana ataonao ny ray aman-dreny mpianatra izany izay tsy manam-bola mitovy aminao mandefa ny zanany any amin'ny université publique, hifototra aminao izany. Enao mitovy amin'ny Nabila Alokoa, tsy mandalo ato amin'ny filtre réflexion mihitsy ny zavatra rehetra fa tonga dia natsanantsana mivoaka eto amin'ny vavanao. Enao ny olona farak'izay mahasa publiquement, tsy matahotra an'Andriamanitra, tsy mataho-tody, mahasa tonga dia mandatsa vavanao no ny petsopetsona eraky ny plateau ny télé vao nalefa tany am-ponja amin'ny zavatra tsy nataony akory iroly. Vavanao no ny petsopetsona, tsy indray mandeha, tsy indroa, tsy intelo, hoe mahazo mandatsa ve. Iny zavatra teneninao iny eo anatrehan'ny antsoina hoe moraly, eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny ma olon-dehibe anao, eo anatrehan'ny ma olombelona anao fotsiny, eo anatrehan'ny ma ray aman-dreny manan-janaka anao. Zany no fitaizanao ny zanakao, hoe rehefa misy olona hiara-ny tsirariny tsy voan'ny tsindry azo lena, iny phrase, iny fantanina iny ataovy en leitmotiv, ataovy en boucle, mahazo mandatsa ve. Vao nampidirina amponja
ilay tompony gazete de la grande ile naverinao le sarinao miaraka amin'ny coupe de champagne iny phrase anankiray fotsiny nataonao bon week-end à tous miaraka ame sourire carnassier nataonao aiza ny maha olombelona anao ianao ihany nefa no niteny tao anatin'le émission miaraka tamin'ny gasikara hoe tokony tsy fanimba inona ny dikan'izany hoe tokony tsy fanimba ianao no anisan'ny olona voalohany indrindra publiquement masa manimba na de reny allusion amin'ny taonany misona ny taonany ny transport taloha iny ary zany de efa tsy maha olombelona anao zany de efa tsy maha olombanina anao tsy ny assumenao akory ilay satria nantaniny gasikara ianao hoe misy ifandraisany ve iny sarinao iny sy le fampidirana ponja rocambolesque ny tompon'ny gazette de la grande ile de tsy ny assumenao va me revendiquer oui, c'est ma liberté absolue. Ben oui, bien sûr, c'est votre liberté la plus absolue, marzan. Enfin, cette liberté-là a une consonance. Inona dikany zavatra nataonao iny, dikany zavatra nataonao iny dia ianao dia ohatran'ny nataonao tamin'ny roly ihany iny hoe mahazo mandatsa ve. Dikany zavatra nataonao iny dia izay. Mifaly, mibitaka amin'ny fahorian'olona na fahavalinao iny na tsy fahavalinao amin'ny toeranao maha olombelona anao ny zavatra resahako. Amin'ny zavatra farak'izay fanaonao c'est votre habitude ny mandatsa. Tsika malagasy dia manana laza olona endry. Isika malagasy dia manandaza ho tsy manenjika olona resy. Isika malagasy dia malaza mandala ny fihavanana. Ianao no anisany mametaveta an'izany notion humaine zay tena tradition tsika malagasy tena ny maha malagasy atsika izany. Ianao no voalohany indrindra manitsakitsaka sy mametaveta an'izany.